eo amin'ny pejiny ara-toekarenina izay hatrany dia manana tolotra manokana ho famatsiana ny fanorenana na ny fividianana trano ny banky BOA Madagasikara ho fanampiana ny mpiara-belona mba hanana trano fonenana. Nisy ny fanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny BOA Madagasikara sy ny Paositra Malagasy. Tsy ampy ny trano fonenana eto Madagasikara. Manoloana izay dia manana ny tolotra antsoina hoe crédit immobilier ankany ny Banque of Africa Madagasikara ahafana mamatsy fanorenana na fividianana trano ary maharitra 20 taona ny famerenana izany. Fanambo an'ny Poste Malagasy sy ny BOA Madagasikara ny ampiroborobo ny tolotra ka nisy ny fanaovan-tsonia teo amin'ny télé général ny BOA Madagasikara sy ny télé général ny Poste Malagasy no tanterahana teny Antaninarenina. Nisy fotoana zany namoaka salanisa ny mpitondra fanjakana hoe tsy ampy eo amin'ny 900 000 logement eo eto Madagasikara. Ndontsika nao salanisa tsotsotra hoe isa-taontsika mba misy 2 arivo na 4 arivo no manorina trano dia ataovy ny kajy hoe ny fiantraikany izay eo amin'ny toekarentsika malagasy. Antoka lehibe amin'izay crédit immobilier tahiry izay ny fananana asa maro toerana. Raha manana ny asanao ianao manaja ny asanao ianao le resaka hoe pérennité de l'emploi zay zany no antoka voalohany indrindra hoe mandritry ny taona esako zany afaka mamerina ny volam-potra. Efa ela no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny BOA Madagasikara sy ny Poste Malagasy. Ny fiara-miasa eo amin'ny Poste Malagasy sy ny BOA Madagasikara tsy voandroany akory. Efa ela be izy io ary amin'ny banque rehetrarehetra aza dia samy laza hoe ny BOA no manana ny tompony eo amin'ny fiara-miasa amin'ny Poste Malagasy. Fepetra manokana no omena ny mpiasan'ny Poste izay liana amin'ny tolotry ny BOA Madagasikara. Ny tanjona dia ny ahafahan'ny mpiasan'ny Poste Malagasy miisa 2 arivo manerana ny nosy misitraka ny tolotra.